Ho ampitomboan'Andriamanitra ao aminareo indray ny fahasoavany sy ny fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy antsika. Amen. Dia hivavaka isika mialohan'ny andrenesana ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra rainay, miondrika manoloana ny fiandehananao izahay, fa tsy takatry ny sainay ny fitondranao, saingy tsapanay kosa ny famondramponao. Tsapanay fa Andriamanitra fitiavany anao, miaro anay, mitantana anay, ary mbola manangona anay aty an-tranonao mba hivoky zava-tsoa avy amin'ny teninao izahay. Handray ny kasiky ny fanahy masina. Dia mitenena Tompo, mampahereza indray fa miaino anao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Amen. Bokin'i Jeremia toko faha 1:30 amin'ny fahafolo ka hatramin'ny faha-4. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Mianoa amin'ny tenin'i Jehova ianareo jentilisa, ary torioany amin'ny tany amorontsiraka ny lavitra any zany, ka atao hoe izay nampiely ny Israely no hanangina azy indray, sady hitandrina azy toy ny fitandriny ny mpiandry-ondry ny ondriny. Fa Jehova efa nanavitra ny Jakoba sy efa nanafaka azy tamin'ny tanany mahery no hoy izy. Ka dia ho avy ireny ka hihioby ao amin'ny havoan'i Ziona, dia hitandrozotra ho any amin'ny zavatsoan'i Jehova, dia ny vary sy ny ranom-boalopoka sy ny diloilo sy ny zanak'ondry ary ny zanak'omby. Ary ny fanahiny ho toy ny tanimboly voton-drano, ka tsy hihamalazo intsony. Ary amin'izany dia ho faly amin'ny fandihizana ny Virjiny, mba amin'ny zatovo sy ny antitra koa. Fa hampodiko ho fifaliana ny fitomaniny, ka hampiononiko sy hampifaliako izy ho afaka alahelo. Dia ho vokisako zava-matavy ny fanahiny mpisorona, ary ny oloko ho voky ny zavatsoako, hoy Jehova. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Arak'izany ry havana, Jeremia toko faha 1:30 andenin'ny fahafolo ka hatramin'ny faha-4 no amangen'ny Tompo sy ampahiresany anao indray. Nakana ny hevitra hoe hanafaka antsika ny Tompo. Hanafaka antsika ny Tompo. Arak'izany anaran'izany, Jeremia no nanoratra ny boky, fa tena nanampy ary niara-niasa taminy ny mpitantsorany antsoina hoe Baroka. Jeremia dia nitory tao amin'ny fanjakana atsimon'ny Israely, tany Joda izany, nandritra ny 40 taona. Izany hoe nanomboka ny taona 920 talohan'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny taona 925 talohan'i Jesosy Kristy. Raha ataon'iray milaza ny toko faha 20 ka hatramin'ny faha-30 izay mitantara ny fitondrany Jeremia ny tenin'Andriamanitra nandritry ny nanjakany Zedekia. Zedekia zany mpanjaka tao Israely. Dia zao no afatra ranosorona: ry zanak'Israely, hanafika sy hamabo antsika, hambabo an'i Jerosalema i Babilôna. Zany hoe ny Irakianina zany. Maro no baboina any Babilôna mandritry ny 70 taona. Fa aorianan'izay kosa dia hanangona sy hanafaka anareo misy. Ka raha mamaky ny toko faha 7:30 no makany ianao, dia ahita fa tanteraka izany teny nampitondraina ny Jeremia izany, na ny fahababoana nandritra ny 70 taona tany Babilôna, na ny fanafahana azy ireo. Ka ilay toko faha 30 zany dia ao anatin'ilay manambara ny fanafahana any zanak'Israely. Ary zany nakana aloha hevitra hoe hanafaka antsika ny Tompo.
nahoana no lazaina hoe anafaka antsika amin'ny tompo. Voalohany dia ny finiavany hanangona ny olony indray, hanangona ny olony indray ny tompo. Rehefa maka tsara ianao ny havana dia ahita fa makarirary ny tompo ny zavatra makarary antsika io. Ka zany mahatonga azy mamerina n'izany raha mamaky ny andinin'ny 10 isika. Hoy ny voasoratra, izay nampieliny Israely ihany no hanangona azy indray. Izy tokoa no nampiely, fa izy no hanangona. Milaza an'izany izy mantsy an'ireo babo noentina nybabona tany Babilôna, tany Iraka, sy ireo vaky nandositra nakany Egypte. Ho angonony indray ireo, tsy ho tratran'izany fahababona izany mihitsy. Ary zany no planin'Andriamanitra, makarary ny tompo no mahita ny fisaratsaratsika, ny fisaratsarana vady toerana maharitra ela loatra na inona antony. Ny mpivady misaratsana lava tsy mahay mifanatony, tsy mahay mifandena, no ny tompo amintsika ny hanangona anareo indray aho, kometeza ampiraisin'ny tompo isika. Tsy setraky ny tompo ny fisaratsarana sy ny lolobo eo amin'ny piraim-po, ka dia miteny aminareo ny tompo anio, hanangona anareo aho, ary dia meteza ho afahan'Andriamanitra amin'izany fatotry ny devoly zany. Mampalahelo ny tompo ny mahita antsika resy lava ampahoriana ka patsahivony amin'ny andinin'ny 112. Zao efa nanafaka azy tamin'ny tanany mahery no izy, mantsy ny Babilôniana nandresy sy nanababo antaona maro ny zanak'Israely. Maharary ny tompo ny mahita raha mbola handevozina isika, raha mbola tratran'ny tsingy azo lena ianao. Fa ny tompo ny manapa-kevitra amin'ny fotoanany sy ny fompany anafahana anao amin'izany, tahaka ny nampandresen'ny Persiana, zany hoe ny Iraniana zany, ny Babilôniana, ka manjary nahatonga ny fanafahana arak'izay toriana eto. Ka raha firaniana anankiray aza ain'Andriamanitra ny manafaka azy, maika fa zaho sy anao manana fahefana amin'izany izy, matoky azy ary dia tononona amin'ny anarany amin'izay rehetra matoky azy zany. Angoniny ny olony mba ho vonjena. Zay ny endrika fanafahana voalohany. Ny fanafahana faharoa dia izao, rehefa voangona daholo ny olona rehetra dia hamonjy ny sokajin'olona rehetra izy, hamonjy ny sokajin'olona rehetra na avy aiza na avy aiza ny fiaviany. Araka ny nambara teo, rehefa tonga ny mpanafika dia atao ireo vaky nandositra nakany Egypte, ao ireo sisa tavela matanjatanjaka nentina ny babona tany Babilôna, ary misy koa ny sisa tavela tao an-tanàna. Kanefa ao amin'ny andinin'ny 10 dia nambarany hoe torio any amin'ny tany amorontsiraka, na ny teo afoana raha misy makany amorontsiraka, ka ataovy hoe izay nampieliny Israely no hanangona azy indray. Zany hoe sokajin'olona rehetra, fa tsisy hoe nareo avy any ivelany, nareo nakany amorontsiraka. Ary ny andray ny tarazony zany fampizarazarana mba hanjanahany zany dia miteraka fery, miteraka ady sy fahavoazana ho antsika. Mbola be dia be ny firenena potika noho ny hoe adi-poko, satria samihafa fiaviana nefa piray firenena, indrindra isika ty Afrika. Mampalahelo zany rehefa tsy setraky ny tompo zany. Any am-piangonana mbola be dia be ny manao fanavakavahana na volokotitra na farim-pananana, ary ndray aza amin'ny fiangonana manodidina any ambanivohitra dia mbola mipetraky zany hoe zay tokotany ianareo vahiny, fiangonan-drazanay ity, fisaratsarana zay endrika mbola fanandevozana, mila fanafahana zany. Miteny amintsika amin'ny tompo anio, ho angoniko anareo ka tsy anareo indray no anasaratsaraka izay ondry efa nangonon'Andriamanitra. Ary natao ho an'ny sokajin'olona rehetra, satria raha mamaky ny andininy 17 sika dia voatoninao ny hoe vehivavy virjiny, ny vehivavy tanora izany, voatoninao ny zatovolahy
ny vehivavy, ny lehilahy, voatononao ny antitra. Ka fantatra fa tanora no betsaka manatrika eto. Mazava ny planin'Andriamanitra famonjena ho an'ny olona rehetra. Aoka izay ty fiheverantsika tanora hoe ho an'ny antitra izany fivavahana zany, ho an'ny olona amorotevana matahotra fahafatesana. Fa tia ny olona rehetra amin'ny tompo, tia anao tanora iny tompo, ary nafoniaino anao izy. Raha misy olona ao amin'ny Kristy, na ankizy izy na lehibe, na lahy izy na vavy, na antitra izy na tanora, olom-baovao izy ao amin'ny Kristy. Tia azy ny tompo ary tia hanafaka azy tompo. Fahatelo, hanafaka antsika ny tompo satria hikarakara ny lafim-piainantsika rehetra izy. Tena mikarakara ny lafim-piainantsika rehetra izy. Aloha veriko vakina ny andininy 12. Ka dia ho avy ireny ka hioby ao amin'ny avoany izy io na dia hitanjozotra ho any amin'ny zavatsoan'i Jehova, dia ny vary sy ny ranom-boaloboka sy ny diloilo sy ny zanak'ondry ary ny zanak'omby, ary ny falahiny ho toy ny tanimboly voton-drano ka tsy hamalazo intsony. Ny ho an'ny tenantsika, ity le marary antsika ity, ity le masarotiny antsika ity, hikarakara an'io ny tompo. Hanome izay ilayntsika amin'ny fiainana-kobanandro izy, voatonona ny vary, ilay tena foto-sakafo, voatonona ny voaloboka, izany no tena fanaovana ranom-boankazo teo amin'ny jiosy, voatonona ny diloilo izay menaka sakafo, handrahoana ny ondry sy ny omby izay samy voatonona teo. Ka tsy hoe itsika no miezaka samy rery mba azontsika hanina hohanina, fa ny tompony efa ny saina meloa izany. Manamafy izay voalaza ny Isaia mpaminany hoe mandatsaka ranon'orana sora-panala avy any an-danitra amin'ny tompo, ka tsy miverina any reny raha tsy efa navotony tany, na mpaniry sy na mpavokatra azy, mba hahatonga hanina ho an'ny mpihinana dia isika izany. Fa na manam-bola be takininona izay ianao, rehefa tsy hanatsaka oran'Andriamanitra tsy hisy vokatra eo akory. Dia mandro-kifa mikarakara amin'ny tenanao ny tompo, fa tsy ny tenantsika ihany, hatramin'ny fihetseham-pontsika. Inona tokoa moa no dikany raha voko be hatrany atenda isika, fa ny fontsika mosento, ny fontsika marary. Hoy ny ambaran'ny tompo ny 7:20, ny fitomanina dia ataoko tonga fifaliana, ny alahelo ho lasa fiononana, tsy misy fiadanana raha ohatra ka mosento lava fontsika. Tsy misy fifaliana raha malahelo lava isika. Ary zany ny fanafahana mananatsika amin'izany fahakiviana, amin'izany fitomanina, amin'izany alahelo lava izany, araka amin'ny tenin'ny tompo, ny fiadanana ho avelako anareo, dia ny fiadanako izany, tsy tahaka ny fanehoana izao tontolo izao. Ary dia ny fananany hoe aza malahelo na matahotra ny finareo. Izany hoe rehefa tena mandray ho fiadanana Jesosy Kristy isika, voaroka ho azy zany alahelo zany, na dia samy namoy ray, na samy namoy reny, na samy namoy mpiray-tam-pony, ny manana amin'ny tompo tsy mitoetra ela amin'ny alahelo zany. Voaroka ho azy zany mitahotra izany, manafaka ny lafim-piainana rehetra amin'ny tompo, hikarakara ny fanahintsika amin'ny tompo. Amafisiny eo amin'ny 12:20, hoy izy hoe tsy avelan'ny ho maina na halazo ny fanahinao, ho votosan'ny rano toy ny tanimboly. Ary ny fanahintsika tokoa tsy azo fokisana amin'ny vola, tsy azo fokisana amin'ny hena, fa tsy maintsy amin'ny fanahin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Ary raha mbola mandray ny tenin'Andriamanitra no androany dia tsy izao, fa ny tompo izany mamahy, mamerimberina anao izany, tsarovy izany, fa mikarakara ny lafim-piainantsika rehetra. Faefatra sady farany, anafaka antsika ny tompo satria hitahy ny fiangonana izy, dia isika izany hitahy ny fiangonana izy. Amin'ny 7:20 dia ampiasaina manokana ny teny hoe mpisorona sy ny vahoakan'Andriamanitra, ondrin'Andriamanitra, hanondrona ny fiangonana. Izao ny voalaza, dia ho vokisako zava-matavy ny fanahin'ny mpisorona, ary ny oloko ho voky ny zavatsoako, ho Jehova.
isika rehetra mpanompon'Andriamanitra, raha mpanompon'ny tompo ianao, na izy ianao na izy, atao avy amin'ny fo tahaka amin'ny ao amin'ny tompo tokoa ny fanompontsika, fa fantatsika fa amin'ny tompo mandrasitsika aloha vaovao ary mikarakaratsika izy. Ianao vahoakan'Andriamanitra, matoky azy, matahora azy, aza mivadiky, fa hoy izy manamafy ny andininy fahafolo, hanandro anazy andray aho, sady hitandrina azy toy ny fitandrina ny mpiandry ondry ny ondriny aho. Jehovah mihitsy no mpiandry anao, izy mihitsy no handray anao tahaka ny ondriny. Ary inona ny fifalitsika loatra amin'izany avana? Mikarakara ny fiangonany ny tompo, ary ny fijoroan'ny tempolo tao Jerosalema dia azo ambarako hoe fanehoana ny fanatrehan'Andriamanitra. Mararirary ny tompo rehefa hoe ravo zany Jerosalema zany, ary tsapany zany Israely zany ka na dia voavobavo azy da atao zava-dehibe zany hoe manarina amin'ny tempolo. Milaza ny fahaveloman'ny fiangonana, ary ny tena fiangonana dia izao sika olona izao. Ianao no manambara ny fahaveloman'Andriamanitra, ianao no manome voninahitra an'Andriamanitra, mitory zany amin'ny manodidina. Ry havana malala izao no marim-pahamarana. Tsy fifaliana ao an'Andriamanitra zany hoe hitondratsika ho any amin'ny faharesena, ho any amin'ny fijaliana. Marary lavitra no isika izy, na dia vokatry ny fahotantsika azy zany mazany. Ary zany na tonga azy eto maika hanangona ny olona, hanao fanaikena vaovao aminy. Koa meteza ianao hanavao ny fanaikena ho an'i Jesoa Kristy ho tompo sy mpamonjy anao, hiverina tsy ho tia fiangonanao, fa raha ny zanaka anao nahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianao. Amen.